Nosatarana tao amin'ny commune Lakamisy ny Fenorivo kosa ilay tolo-tanana tolotry ny fitondrana Tetezamita amin'ny alalan'ny Varomora ho an'ireo distrika telo manodidina n'Antananarivo. Raha ny fantatra moa dia mahatratra 2,1 taona ny Varomora aparitaka manerana ny nosy mandra-piavy ny fetin'ny Noely. Ny teto amin'ny fokontany Antanay 2 ety amin'ny Kuro Vodivorona indray no nisy ny famarotana ny Varomora ny tolakandro teo. Ary tonga ny santatra izany ny mpandrindra akabe eo anivon'ny fitondrana Tetezamita sy ny lehibe ny faritra ary ireo tompon'andraikitra samihafa teny an-toerana. Na dia eo aza ny fanakianana ataon'ny maro mikasika ny ezaka izay ataon'ny fitondrana dia tsy miembotra akory ny fitondrana fa miroso hatrany raha ny voalazan'ny mpandrindra akabe eo anivon'ny fiadidinan'ny Tetezamita. Fantatsika tsara fa miaina ao anatin'ny fahasairanana ny firenena. Ao anatin'ny krizy ozy izy tika ary ho an'ireo manara-baovao dia mahafantatra fa hoe mila filaminana ny firenena, voasoratra ao anatin'ny tondrozoto zany, mila fitonina ny firenena. Koa neverin'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina filohan'ny fiadidinan'ny Tetezamita fa ny atao hoe fitonina dia tsy mijanona fotsiny amin'ny fiarovana ny vahoaka eo amin'ny lafiny fandriampahalemana fa indrindra ihany koa dia ny fanomezana an'ireo vahoaka ireo fitonitsaina rehefa ody any atokantranony izy fa misy sakafo hohaniny eo. Raha tsy aivina dia 200 ariary ny kilao ny Varomora ary voafetra 5 kilao isan'ny olona no azo jifaina. Efa miparitaka isaky ny fokontany eto Antananarivo renivohitra raha ny fantatra ny Varomora ary hihitatra eny amin'ny faritra ny fitsitsarana izany Varomora izany amin'ny herinandro ambony. Misy ny ezaka izay atao eo amin'ny lafiny ara-teknika mba hirindra kokoa ny fitantanana ny Varomora ary misy moa ny laharana izay azon'ireo mahita tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpivarotra na ny tompon'andraikitra samihafa antsoina mba anaovana fitarainana dia ny 034 87 477 09 izany. Ireo vahoaka izay antefany ity tetikasa Varomora ity kosa indray dia manantena fa aharitra ity tolo-tanana ataon'ny fitondram-panjakana ity.